Hampitombo ny taham-bokatra hatramin'ny taona 2024 ny ministeran'ny Fambolena sy ny Fampiroboroboana ny ambanivohitra. Misy ny paikady napetraka ahafahana manatanteraka izany. Tafiditra ao anatin'izany ny fananganana ny Comite mpitantana izay notontosaina tetsy amin'ny hôtel Carlton tetsy Anosy. Hampitombo ny taham-bokatra ho lasa 5 na 4 taona isaky ny hektara hatramin'ny taona 2024. Io ny laharam-pahamehana napetraka amin'ny ministeran'ny Fambolena sy ny Fampiroboroboana ny ambanivohitra. Araky ny fantatra nandritry ny atrikasa fananganana ny Comite mpitantana izay notontosaina tetsy amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy. Amin'ny alalan'ny fampiaranareo tetikasa misa 3 PERSAPS na projet d'urgence pour la sécurité alimentaire et la protection sociale, PHRD, Policy Human Resource Development ary PLAE, plan de lutte anti-érosion no ahafahana manatanteraka zany tanjony zany. Teo zany dia fividian'ny comité de pilotage ny projet anankitelo no atao eto dia ny PERSAPS, ny PLAE ary ny PHRD ato amin'ny ministeran'ny Fambolena sy ny Fampiroboroboana ny ambanivohitra tao. Araky ny lalàna vola tamin'ny sy arivo zany dia ao anatin'ireo programme basé versant permis privé na ny sahatrika sy ny lemaka totoraka ireo tetikasa anankitelo ireo. Izany dia ao anatin'ny politika ministera vaovao zany ny hoe tsy mijery ny lemaka irery intsony fa tsy maintsy jerena ihany koa ny sahatrika manodidina mba ahafahana manao ny tetikasa maharitra izay aparitra azy zany sy eo amin'ny filovany toetrandro zany dia tsy maintsy arovana reny amin'ny sy ny rano. Dia ireo tetikasa ireo zany dia tena ato anatin'ny manatanteraka ahafahana ministera no manapaka sy mitarika ny fivonavina ny programme atao amin'ny tafiditra ao anatin'ny ilay tetikasa BVPI ireo tetikasa misa 3 PLAE, PERSAPS ary PHRD. Raha ny PERSAPS fotsiny dia efa mitetina 270 tapitrisa dolara amerikanina no teti-bola natokana natanterahana zany. Tetikasa natao sy nita amin'ny volana Martsa 2024 raha toka tamin'ny volana Septambra lasa teo no nampiarana azy. Natsangana moa ny Comite mpitantana mba handrafitra ny teti-bidin'ireo tetikasa ireo hatramin'ny taona 2024.